Ahoana marina, fitondrana inona no misy eto? Firenena maro maneran-tany no mitondra faisana vokatry ny fianaka ny varanaretina coronavirus. Raha ny fanadihadiana izay natao azy dia tsy latsaky ny telo tapitrisa no maty. Betsaka ny fiantraikany aterak'izany. Eny, fa na ireo firenena matanjaka aza, ny fitotongana ny toe-karena indrindrindrindra. Ankehitriny, ireo firenena matanjaka ireo dia samy mitady fomba mba hialana sy hiarovana ny aim-bahoaka amin'ity aretina ity. Ny vaksiny ihany aloha hatreto ny fanafody ahafahana mametraka io tanjona io raha ny ezaka hita ataon'ireo mpitondra amin'ireo firenendehibe ireo. Raha ho an'ireo Royaume-Uni manokana dia 12 tapitrisa ireo mponina ao aminy no efa sitraka izany fanaovam-baksiny izany. Ho an'ny Espaina ihany koa ohatra dia 70 isanjaton'ireo mponina ao aminy no heveriny mpitondra any an-toerana fa ho vitaina vaksiny avokoa ao anatin'ny fotoana fohy. Ho an'ny Etazonia moa dia efa iarahan'ny rehetra maheno sy mahita io vaovao io, fa mifofotra mafy ny filoham-pirenena Joe Biden amin'ny fanatanterahana izany ho an'ireo mponina Amerikanina. Raha ho an'ny eto amintsika dia fitavozavozan'ny mpitondra fanjakana ny tena mampitondra faisana ny vahoaka. Taon'ny mpanohitra indray aza no mitondra firenena, fa mpitondra fanjakana kosa variana manao fanoherana botolo an'ireo mpanohitra. Amin'ny politika veno ambony sa ny aim-bahoaka, tsaroantsika tsara angamba ity teny ny filoham-pirenena ity tamin'ny 20 ny volana Martsa 2024. Tia no nasitrana ana, tia no miaro ny fianakaviako, ary tia no tiako iarovana any vahoaka malagasy. Misy le fitenenana hoe servitana anamalave dia amonona vatotra koa. Izay le amin'ny politika diso toerana. Laza mantsy ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny 17 Martsa io fa ilaina fampidirana vaksiny eto amin'ny tany sy ny firenena. Io ny teny navalin'ny filoham-pirenena na dia efa tsy nahitambokany aza ny vokatra avy amin'ny Artemisia io. Tsaroantsika tsara angamba fa nisy fampisotroana CVO fahobe teto eritaona tahaka izao. Koa nahoana ny mbola miditra amin'ny andiany faharoa amin'ny aretina isika eto Madagasikara? Angamo tsy hoe misoroka sy miaro ary manasitrana izy io. Ireo firenena matanjaka aza mahatsiaro sahirana maika fa ny firenena mianatra mamindra amin'ny fitondrana firenena tahaka antsika izao. Tsara aloha ny manamarika fa nosy Madagasikara tsy tokony ho sarotra arak'izany ny arovana ny fidirany aretina teto amintsika. Tsaroantsika tsara angamba ity teny nataon'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny 10 ny volana Martsa 2024 ity raha mbola tsy tonga teto ny aretina coronavirus. Ny olona rehetra fa samy mamea ny tany avokoa ny fireneny mba tsy hianaka ao anatin'izay fireneny izay ilay coronavirus. Zava-doza io ilay olona, tena zava-doza. Every fa firenena matanjaka loatra ny Amerikanina zao efa tena mangovotra mihitsy, matahotra mihitsy hoe ahoana hoe any amin'ny. Isika eto Madagasikara tsy ampy vola no tsy ampy fitaovana no tsy ampy dokotera mpitsabo an'izy. Nefa tsika mbola mamela ihany ny idiran'ireo ilay sidina avy any ivelany makaty dia gaga. Ahoana ny ilazantsika hoe tsisy ny avy any Italia miteto. Jereo zao ny Italiana no mikandroany, tsisy mahazo mivoaka intsony na miditra intsony. Tsika mbola mampiditra ihany. Ohatra zany koa, reo sidina avy any Eropa maro reo indrindrindrindra mbola miditra eto Madagasikara. Ore olona hiaro ny vahoaka sy ny fanana amintsika. Fa eto aloha ny fahasalamana. Misy zavatra tsy mbola nitranga tamin'irety zavatra nitranga ty coronavirus ty. Dia eto dia miteny maharay aman-dreny matompona andraikitra fantatra tsara. Fa dia tsisy azo atao. Tsy hoe tazomoky io na misy zavatra tsisy azo atao, mbola tsisy. Fa nefitra mbola tsisy fanafody tamin'izao aloha hita hoe mampisaka fa dia jerem-potsiny io. Ka dia miantso ny tompona andraikitra zay amin'ny fahasalamana. Aoka re tena mba hanao arak'izay azo atao andresena lahatra an'ireo kompania sy ireo tompona andraikitra ny fitanterana mba tsy hampiditra intsony ireo sidina avy any ivelany makaty indrindra fa any avy any Eropa. Fa matoa amin'ny teny izany
misy zavatra ifampiresana na amindreo lay olona vahiny zay miasaka amitsika na isika isy malagasy ampahafatara ny olona ho fantany ary lazao fazafenipenina. Mazava ny fanazavana teo izany natao hoe olona manana fijery lavitra ary manana traikefa amin'ny fitantanana firenena ary mametraka maray aman-dreny vahoaka azy. Noho ny ampo politika nataon'ny mpitondra teto amintsika dia tsy norarahina io teny nataony ny filoha Marc Ravalomanana io. Fanenjehana sy teny tsy mendrika ho mpitondra indray azy no nataony teo anivony ny mpitondra fanjakana malagasy tamin'izany fotoana izany. Nolazaina fa ara-helotseza ka nanambara mihitsy fa izy ireo izao no mitondra. Roa taona teoriany sika izao, inona zava-misy eto Madagasikara? Tsy misy izay tsy miakatra ny vidim-piainana, eny fa na hatramin'ny fanafody aza. Ity mantsy ny fanadihadiana nataony ny mpanao gazety. Ny fanafody mety mampiakatra hery fiarovana toy ny magnesium, revitalose efa saika tsy misy avokoa ny farmasiana anotaninay androany. Toy izany ihany koa ohatra ny Lovenox, fanafody ampiasaina ho an'ireo efa tena marary mafy. Hatrany amin'ny mpamongady mihitsy tsy misy intsony ho ny mpivarotra amina farmasiana naikina maly anay. Mikasika an'ilay tahiry fanafody aloha zany somary manana olana kely tsika eo amin'ilay fanafody le tena ilaina hitsaboana sy préventif an'ilay Covid-19 zany satria any amin'ny grossiste mihitsy tsy zany le resaka fanafody hitsaboana an'io. Dia ny resaka antibiotika aloha zay mbola manana kelikely ny tahiry fa le resaka Lovenox, resaka magnesium, re zany tsisy mihitsy ny hatreto aloha. Mbola tsisy arrivage koa ny fournisseur moa zany dia somary manana olana kely zany le marary zany satria tsy misy ny antibiotika aloha zany hoentina mamono an'le virus dia ny magnesium hoentina mampiakatra an'le fiarovana dia magnesium dia misy Lovenox angambany ho an'le olona le tena forme grave le tsy afaka mitsangana dia mampirina tsara an'le rano. Eto amin'ny tambazotra Tserasera misy manangona sy mivarotra fanafody toy izao amin'ny vidiny mihoatra lavitra ny eny amin'ny farmasia hatrany. Raha teo aloha mantsy vidiana 503 ariary ny iray amin'ny Manie B6 ity dia 4 ariary izao ity misy mivarotra ato amin'ny Facebook ity. Aiza ho aiza amin'izao ny fanarahamaso ataon'ny fitondram-panjakana. Sasatry ny miady irery ity ny vahoaka malagasy. Mila lamina ny raharaha toy izao satria efa samy dodina ny tsirairay no nitaotry ny aretina. Ny vanim-potoana toy izao no ahitana sy anam-porofona fakinga amin'ny fahaiza mametraka rafitra sy lamina ny tompon'andraikitra isa-tsokajiny. Natampoka azy zany fisehoany ity aretina ity. Izay zava-misy eto amin'izao fotoana izao. Ny toerana fandraisana tanana ireo marary aza efa saika feno avokoa ankehitriny. Betsaka ireo marary misafidy ny itsabo tena any an-tranony. Tsy misy ny fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra fanjakana momba ny fiakarany sy tsy fisiny ny fanafody io. Iza no andrasana sa andrasana ho ripaka ve ny vahoaka malagasy? Izay no antony ilazan'ny mpanohitra fa ilaina ny fampidirana ny vaksiny eto amintsika. Ny hita nefa na nanaiky ny fampidirana izany aza ny fanjakana dia tsy fantatra hoe oviana izany no tonga eto amintsika. Efa misady ihany koa ve ny fandaminana amin'izany sa hiteraka olana eto indray vao hikaroka vahaolana? Dia io mantsy ny mpanohitra hoe eo zany le hoe fandraisana anjara tanteraka amin'ny famahanan'ny olona ny vahoaka malagasy. Zay opelantananao ny ampiasainao rehefa mitazona tokantrano anao Joel, ina ny atao fa matiny anoanana ny zaza, tsy maintsy mitady ianao. Marary ny zaza, zay ineno atao hoe mitondra tokantrano e. Fa tsy hoe zavatra ray ihany de tavony zaza de kilalao, de baolina mamasina de mandingy ery alarbi de tsy zany ihany de tavony vahoaka malagasy. Ary tsy zay indrindra ny tena de tavony vahoaka malagasy. Mety le mahafinaritra zany fa izy le mahafinaritra. Mahafinaritra fa ao ny manahirana sy ny tena didy. Ny tena didinao de mamelona azy ho velona ary mba olombanina ao ny tsisy manao amin'izao fotoana izao. Tsy mahavita an'izany io fitondram-panjakana io ary zay de masamy laza miporofo rehetra hito zao fa tsy mahavita an'izany io. Anka nataon'ny olombelona rehetra eto Madagasikara, tena le olombelona rikimo mpanao an'izany ny olombelona malagasy hoe oeraoera. Mazava ny nambaranteo. Ny fantaniana mipetraka dia ny hoe
nakaiza tokoa moa zany ireo fiara tsy mataho-dalana zay nireharehan'ny mpitondra fanjakana eritoana tahaka zao sa ve fisehosehoana aloha izay vao ny aim-bahoaka ka miandry olona voamafy vao mandray andraikitra sy fanapahan-kevitra raha misy olana mantsy ka mamaolana dia amin'izay vao hitany vahoaka fa tena miaro ny ainy ny mpitondra fanjakana fa ahoana marina e ahoana marina e